nivon'ny fiangonana satria ankalazany ny nanomezana ny fanahy masina izay ahafahantsika mandroso sy mijoro tsara amin'ny finoana ary mandeha amin'ny fahazavan'ny tavan'Andriamanitra, amin'ny tavan'i Jesosy Kristy izay mipetraka eo ankavanan'ny ray nefa kosa manatrika antsika amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Koa dia arabaina isika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompontsika sady lohan'ny fiangonana, fa anio dia nisy ny vokatry ny fanahy dia 700 mianadahy-mianaka izay manamafy ny fanekena izay nataon'ny ray aman-dreniny raha nanolotra azy ireo ho amin'ny batisa, mba ho tezaina sy hitomba amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ary ankehitriny izy ireo dia manamafy zany ary manavao ny fanoloran-tenany ho an'i Kristy. Ampitombono amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Endreny amarony ny asanao Jehova, fa endreny nanaovanao azy rehetra. Enika ny zavatra nataonao ny tany, Tompo, ho mandrakizay eny ny voninahitrao, ary aoka ianao hifaly amin'ny asanao. Ny fiangonana. Amen. Hira 720 sy 200, 720 sy 200 no iraintsika izao.
mbola hivavaka isika. Misaotra midera makalaza manome voninahitra anao, manandratra ny anaranao zay ry Andriamanitra tsara indrindra, Andriamanitra mandrakizay, tompo ny lanitra sy ny tany. Lay Andriamanitra tia dia tia anay, tia dia tia ny mpanota, ka naniraka ny Jesosy Kristy ho eto amin'izao tontolo izao mba hanakekezanao anay bebe kokoa, ary indrindra andraisanay ny hery ny fahatsaranao, ka nanomezanao anay ny lova tsara indrindra dia ny fiainana mandrakizay ao amin'ny zanakao. Rehefa nitanterahany teo amin'ny hazo fijaliana ny fisoloananay, ary nitsangana tamin'ny maty izy ho fanavaozana ny fiainanay, dia nirahinao kosa ny fanahy masina mba hampiombona ny mino, mba hanazava sy taridalana azy, mba hampahery sy hampijoro azy, ary indrindra Tompo mba hitantana azy isanandro mba handeha araky ny lalam-piainana zay efa nisoritanao. Amin'ity andro Pentekostra ity dia ampiatsarovinao anay ny asa arobidiny ny anananay ny fanahy masina, zay mpamelona anay, mpamelona ny fiangonana, zay mpanazava sy mpampahery ka mitarika anay ho amin'ny fiombonana miasa ny asanao. Androany ny fiangonana dia namarika izany amin'ny alalan'ny fanokanana ireto katikomenina 7 mianadahy ireto, ary keo amin'ny alalan'ny fanateram-bokatra sy amin'ny alalan'izao fanompompivavahana izao. Ny fananao masina zay nkalazainay ene ho eto anivonay ary ho ao anatinay mba hahatonga izao fankalazana izao ho anitra manompofona kasitranao ary andraisanay fahasoavana be dia be. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay sady tompon'izao fivoriana masina izao lohan'ny fiangonana no entinay mametraka izany vavaka izany, dia rainay ianao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka isika. Ny fanahy masina nentin'Andriamanitra naneo amintsika fa Andriamanitra masina izy. Ary raha masina izy dia makahala marikoriko mpahotana ary tsy mety mitoetra eo amin'izay tsy masina. Kanefa raha tsy tia ny ota izy dia tia ny mpanota kosa, zany na ny rano zanany, ary zany mbola iantsony antsika anatona azy. Andiny tena, raha mbola misy fakafaka-pahotana any, raha mbola misy loto mikotrika any anaty any, sokafy eo anoloan'ny Tompo ny fonao, ary ekeo anatrehany ny fahalemenao, azahoany manavao anao indray fa mamangy anao amin'ny alalan'ny fanahy masina izy. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, masina ianao ka mankala ny ota rehetra na zay heverinay ho kely indrindra azy. Zanakao zahay raha eo, nefa tsy hita amin'ny fahafenona eo amin'ny fiainanay ny mahazanak'Andriamanitra anay. Tsy hita eo amin'ny fiainanay andavanandro ny asan'ny fanahy masina zay manavao ny fisainanay. Fa mbola mihevitra araka ny nofo ihany zay matetika, ka tsy zay lazay ny teninao no ankasitranay sy heverinay fa tena marina, ka arahanay na maresy lahatra ny fonay. Fa ny fisainan'izao tontolo izao, ny fisainan'ny olona zay arovanay sy torianay sy iainanay azy. Tsy miariary ny fitondran-tenanay ny fitiavana ny tiavanao anay, fa ny fitiavana ara-nofo sy ny araky ny fomba n'izao tontolo izao, zany nentinay ny fandray tamin'ny namanay, dia fitiavana misy fetra, fitiavana miovaova, fitiavana tsy mahazaka ny fahalemen'ny hafa, fitiavana manavakavaka, fitiavana mifidifidy. Tsy nikatsanay fatratra sy nitikinay ny herin'ny fanahinao masina Tompo. Hanika kanosa ara-pinoana zahay, tsy sanjoro vavolombelon'ny fahamasinanao, ka indraindray aza
mahamenatra anay ny mijoro amin'ny maha-kristianina ary feninay tsahinay aseho natoriana amin'ny mpiarabelona aminay fa zanak'Andriamanitra izahay. Amin'ity andro Pentekosta ity Tompo manatona anao zahay, miaiky fa tsy tanteraka amin'ny mahazanaka ao anay, ko mangataka ny famindramponao ary miandrandra ny fanavaozan'ny fanahy masina mba hamelona ny finoana ka azahoanay mijoro ho sahy ho vavolombelon'ny fahamasinanao, vavolombelon'ny fahamarinanao, vavolombelon'ny fitiavanao amin'ny fanarahanay an'i Kristy sy ny fanaovanay ny sitrapony ka hanaovanay ho lohalarana ny fikatsana ny fanjakanao sy ny fahamarinanao miaraka ny fiangonana. Irainay be famindrampo, ny talao aminao zay mamelany ilokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avao zay ny fanahinay mba havonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka ho amonjy anay no angatanay aminao. Andriamanitra be famindram-pony Andriamanitsika, zay manatinatsy mba ho laviko mihitsy ho izy. Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitsika, zany mahatonga azy mbola mikiry biby, mitaona antsika ho amin'ny fanavaozam-panahy. Zany mbola mahatonga azy miala nenina mba hahafahantsika miavao ka mendrika tokoa ny ho zanany ka manome voninahitra azy amin'ny zavatra rehetra. Ko anao zay mibebaka marina, raiso ny teny milaza ny haben'ny famindrampon'Andriamanitra ao antsika ka amelany ny fahotantsika, mitsangana isika. Hoy ny Tompo aminao, zay nangataka famelana noho ny helokao taminy. Aza matahotra ianao fa efa navotako. Ny anaranao no efa nentsoko anao ka ay ianao. Zaho dia zaho ny Tompo, ka tsy misy mpamonjy afa-tsy zaho. Zaho no manambara sy manome ny famonjena, ka mampahafantatro zany fa tsy nisy andriamanin-kafa teo aminareo. Fa ianareo ny vavolombeloko ny Tompo, ko mba hideranay dia mamindra fo aminao aho. Ko ambara, fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina, mideran'ny Tomponao. Amen. 4:7, 4:7 no iraintsika izao.
masinae zay metarikana anetry tena sianaky fampanota eza eta masina nanatra anayana le avotra kama masina anana asuni fisamana nivoavonzinaminia delimaka sitraka nitamisiina rehefa notofin'andriamanitra isika dia tia ny andeha amin'ny lalan'ny fahamasinana sy ny fahamarinana fa tsy hiverina indray amin'izay efa nahalavo antsika koa enoy ary ny sitrapon'andriamanitra ao antsika izay voavela eloka aza mety ho fitahana ianareo andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay afafin'ny olona ihany no jinjany fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo fa izay mamafy ho amin'ny fanahy kosa dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy voninaitrany amin'ny avo indrindra o anandriamanitra petraka isika rehefa nidiovin'ny tompo ny fontsika dia afaka handreny teniny sy handrainy teniny ary hivelona ny teniny isika manomana amin'ny famampanantsika andre ny tenin'Andriamanitra voarakitra amin'ny soratra masina ary sika ka ataontsika ny hira izay efa voatondro mialoha ny akaran'ny tompon'anjara ity hitarika antsika mivavaka sy ny famakian-tendry fanampy ny faefatra andinin'ny voalohany fanampy ny faefatra andinin'ny voalohany
rehefa tsika toko. I Tompo Andriamanitra io mbola faly izahay midera mankalaza ny naranao satria menao ny famindraponao indray androany ary izao dia teny aminay indray ianao afaka andray ary velona izany teninao izany izahay koa irao ny fanahinao masina Tompo ampisokatra ny masom-panahiny dia mitenena Tompo fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Asan'ny apôstôly toko 2 ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Asan'ny apôstôly toko 2 ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12 voakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fiterany iray izy rehetra. Anisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenky ilay trano niangonana. Anisy lehilahy maro mitarihana afo ny seho taminy izay nizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenena fanahy masina azy. Anisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambanin'ny lanitra. Anonona re izany feo izany dia niangona ny maro ka very-hevitra fa samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy Galiliana va ireo miteny ireo? Koa ahoana nandrenesantsika amin'ny fitenitsika avy izay nahabe antsika dia Parsiana sy Mediana sy Elamita ary mponina Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia sy Frisia sy Pamfilia sy Egypta sy ny tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na Jiosy sy na Proselita, Kretanina sy Arabo. Ka ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Amen. Makina ny filazantsara dia arantsangana antsika hanao ny hira izay voalahatra. Ho tohizatsika ny famakiana teny Saotra Masina arak'izay hita ao amin'ny Galatiana toko 5. Galatiana toko 5 andiny 9 ka hatramin'ny 17. Ary hoy izao, mandehana araky ny fanahy dia tsy hatateraky ny filàny nofy ianareo, fa ny nofy manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofy ary ny fanohitra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo, fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy ambany ny lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofy dia izao, fijangajangana, fahalotona, fijejojoana, fanimpotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famirampanahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay ihany Kristy Jesosy
dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fandriany sy ny filany amin'ny azo fijaliana. Raha velony fanahy sika dia aoka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy andrany tena foana ka ifampiaika sy ifampialona. Amen. Iara hitsangana isika alohan'ny anao hira alohan'ny filazantsara. Arak'izay hita amin'ny filazantsarany Jauna toko fahadimy ambin'ny folo manomboka amin'ny andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ary tohizana amin'ny toko fahafito ambin'ny folo dia manomboka amin'ny andinin'ny faraka ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako any aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny famarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ary tsy hoeto amin'izao tontolo izao intsony aho fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao ary zaho mankany aminao. Ray io dia rizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho ray ihany izy tahaka ny maharay antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba tanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hanana ny fifaliako tanteraka eo aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Zaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny famarinana ny teninao ny famarinana. Tahaka ny nanirahanao amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao ary ho an'ny reto no hamasinako ny tenako mba namasina ny famarinanao azy. Amen. Andininy fahatelo amin'ny fanampiny fahaefatra meloha ny itoriana ny tenin'Andriamanitra amintsika. Amen.
velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitaridalana sy hanazavantsika mba azontsika mandray fahavelomana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Mipetraka isika. Ry havana malala, ny vita batisa dia mandray ny fanahy masina mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny vita batisa dia mandray ny fanahy masina mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany ny statu vaovaony, zany ny kara-panondro vaovaony, zanak'Andriamanitra. Ambaran'ny filazantsarany Jaona mazava fa izay nandray an'i Jesosy ho velona ao anatiny dia teraka olom-baovao, satria tsy nateraky ny nofo fotsiny na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona, fa naterak'Andriamanitra. Zay natao hoe zanak'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra. Hoy ny Taolo hoe ny fanahy no olona. Zany hoe ny fanahy ao anaty zay manome fitodika na orientation isika, ny fietreretan'ny olona sy ny toetrany sy ny asany. Io fanahy ao anaty io ny manamarika ny maha olona azy. Io ny manamarika raha tena olona tokoa izy, na sary olona fotsiny, na olona eo amin'ny aspect ivelany fotsiny, fa ny ao anatiny mety ho biby. Fantatsika fa rehefa nahary zao tontolo izao Andriamanitra, dia nohariny tamin'ny andro fahaenina ny biby sy ny olona. Ireo no noharin'Andriamanitra farany. Ary akora iray ihany nentiny nanao ny biby sy nanao ny olona dia vovotany. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia izao, mitovy ihany zany ny fiavian'ny olona sy ny biby. Fa inona ny mahasamy hafa azy? Nataon'Andriamanitra araka ny endriny izy. Ny hevitro zany dia mitovy toetra aminy. Ary koa ny fofinaina mahavelona izy. Zany hoe ny fofinain'Andriamanitra, ilay fanahin'Andriamanitra, io no maha olombelona azy. Io no mampiavaka azy amin'ny biby. Ka rehefa tsy manana ny fanahy intsony ny olona, rehefa tsy manana ny fanahin'Andriamanitra intsony ny olona, dia bibibiby fiteny izy, bibibiby fiaina izy, bibibiby fihetsika izy, bibibiby fitondran-teny izy. Ary moa tsy zany aza nentina miteny ratsy ny sasany indraindray. Ilazana hoe manaraka toetram-biby. Tsy lazaiko hoe toy inona avy ireo karazam-biby. Koa ny alalana ny tena zanak'Andriamanitra ry havana, dia tsy niendrika ivelany ananany akory hoe misy sofina roa dia misy orona dia afaka miteny, na koa ny fihetsiny, na koa ny titra entiny hoe kristianina, hoe vita batisa, hoe mpandray mifanasan'ny tompo, hoe dekônina, hoe loolona, na koa mpitandrina na mpiandry sy ny sisa sy ny sisa. Tsy zany no alalana ny tena zanak'Andriamanitra. Tsy izay milaza tena na manora tena ho zanak'Andriamanitra akory ny tena zanaky ny ray, fa izay manana ny fanahiny ka manahaka azy amin'ny toetra, amin'ny fisainana, amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, amin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao, amin'ny asa sy ny sisa sy ny sisa. Hoy Paoly hoe aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Efesianina 5:1. Ny zanatsaka dia manana ny fitondran-tena ny saka. Ny zanaka koa dia manana ny fitondran-tena ny zanaka koa. Ary manahoana kosa ny zanak'Andriamanitra? Manahoana ny zanak'Andriamanitra?
tsy hafa noho izany. Jesosy Kristy ilay tena zanak'Andriamanitra dia nilaza fa izay nahita ao izy dia nahita ny ray. Izay nahita ao ny tompo dia nahita ny ray. Izy ilay tena zanak'Andriamanitra. Fa nahoana? Satria ny tenin'ny ray no nambarany, ny toetran'ny ray no nasehony, ny asan'ny ray no nataony. Koa isika zanak'Andriamanitra manana ny fanahin'i Kristy dia ny fanahy masina ato anatintsika. Mba manahoana ny fitenitsika? Manahoana ny fitondrantenantsika? Manahoana ny fisainantsika ao? Na dia tsy takatra, na dia tsy hitan'ny olona azy, manahoana ilay fieritreretantsika ao? Inona ny manetsika azy? Inona ny manazava azy? Inona ny manosika azy? Ary indrindra, inona ny vokatra asehon'ny asantsika? Inona ny vokatra asehon'ny asantsika? Fa hoy ny soratra masina, ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Iza ny tsy maniry zany? Iza ny tsy maniry anana an'izany? Iza ny tsy mahita fifaliana raha mifanerasera amin'ny olona manana izany? Iza? Fa io koa ny soratra masina, fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalitoana, fijejejona, fanompoan-tsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adila, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany. Asa raha voaisanareo fa za tsy nahisa firy izy teo nefa mbola tsy tapitreo, fa mbola toy izany Paoly ary ny toy izany. Fa ity ny tsara mariana, miariary ny asan'ny nofo. Songe tsika ka ahitana an'izany ka hoe ny ao anatiko ange hafa. Hoy ny tompo hoe zay ao anatin'ny fon'ny olona ihany no miseho amin'ny eo ivelany. Raha maloto ny ao anatiny ao dia maloto koa ny toetrany, maloto koa ny fiteniny, maloto ihany koa ny asany. Miariary ny asan'ny nofo, tsy azo afenina zany no heviny. Na miodikavitsika na miodikavanana, asehon'ny fitenitsika, asehon'ny fihetsintsika, asehon'ny asantsika, asehon'ny fitondrantenantsika, asehony ihany raha ny fanahy no miasa ao amintsika na kosa ny nofo. Miariary ny asan'ny nofo. Marobe izy teo iza no maniry fanehatra amin'ny olona manana an'izany? Iza no maniry fanena amin'ny olona na hiara-monina amin'ny olona manana an'izany? Ary iza no mahita fiadanana sy fahasambarana ao anatin'izany toetra rehetra zany? Nefa matetika dia hita ao amin'ny ataoko, hita ao amin'ny toetrako, farafaratsiny ny anankiray amin'ireo. Ao amin'ny ataoko, ao amin'ny asehoko, ny farafaratsiny ny anankiray, ny fijejejona. Ny teny Grika dia midika hoe fisehoana ho, zany hoe firehareana no heviny. Firehareana. Ary na ny mino dia tratran'io antsoina hoe orgueil spirituel. Fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome famindrampo kosa ho an'ny manetry tena. Ny fifandirana sy ny adiady. Ndraindraitsika miteny iza ny tsy miady asan'ny nofo zany ry havana, aza rovana, fa vao mainka ianao miady. Raha rovanao ny ota, vao mainka ianao voafatotra, fa omboy miaraka amin'ny Jesosy amin'ny hazo fijaliana. Ary apetrao aminy mba hanasitranany sy hanadiovany itsika. Ny fiafinafonana,
ny hevino dia hoe fisafoam-pahatezerina, le misafoaka noho ny fahatezerina. Tsy voafetsony na zay lazaina, na zay fihetsika, na zay atao tsy voafetsony, eto ny fahatezerina, ny fiafinafonana, ny fiandaniana, ny fisarahana, ny fialonana, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy resahako eto ny fijangajangana, ny fahamamona, sy ny ambiny rehetra. Raha izany tena zanak'Andriamanitra ve aho? Tena zanaky ny ray ve aho? Tena velon'ny fanahy ve isika sa velon'ny nofo sy ny fahotana? Iza no efa farafaratsiny nanao ny anankiray tamin'ireo? Iza no nilaza fa tsy nanao mihitsy ny anankiray amin'ireo? Iza miambo amin'izany? Fantatry Paoly apôstôly tsara zany. Fantany tsara zany. Izy zay nandeha tamin'ny hafanam-po fotsiny, tamin'ny fandehanana araka ny saina fotsiny, ka ny hevitra fa tena tia an'Andriamanitra, ary noho ny finoany sy ny fitiavana an'Andriamanitra no nanenjehany kristianina. Finoana angeny nanosika amin'ny Paoly, fitiavana angeny nanosika amin'ny Paoly. Fa nanino ny Paoly no navita an'izany? Satria tsy nandray ny fanahy masina izy. Hanika diso lalana, diso finoana, diso fihetsika, ary nanao asa maty. Hitantsika amin'izany ny asarobidy ny fanahy masina. Mety ho tsara be nge ny eritreretintsika ao e. Mety mahafinaritra mihitsy nge ny fikasantsika. Mety nobla be mihitsy ny fanahy zay ao anatintsika ao. Fa raha tsy avazavay ny fanahy zany, dia diso. Dia mihevitra isika fa manao ny tsara, kanjo ay manososo ny voninahitr'Andriamanitra sanatrin' izany. Tsapany Paoly zany, ny ainany zany, ary zany ny mahatonga azy mananatra. Dia tahaka izany koa Petera, zay nilokaloka fa tsy ahafoy na hamadika ny tompo, na dia hatramin'ny ainy azy. Kanjo dia nivadika, nandany tompo intelo. Ary kerisay, sahinseo, mandra-pandraisan'ny fanahy masina. Ary rehefa nandray ny fanahy masina izy, dia tonga vavolombelona. Ny teny Grika dia hoe martyria, na martyrion au singulier. Lasa vavolombelona, nahatoky hatramin'ny fahafatesana, ka dia maty martyra ho an'ny tompo i Petera, lay nandany tompo fiarovan'ny ainy, nafony hatramin'ny ainy noho ny amin'ny tompo. Zany ny asan'ny fanahy masina, manome fahasahiana, ary indrindra mampijoro amin'ny tena fahamarinana, manala ny akanosana rehetra, ary ny finiavana ty anafina izay ao anaty. Miariary ny asan'ny nofo, ary aseho kosa ny vokatry ny fanahy. Ry havana, inona ny lakilen'ny fiovam-piainana zay niseho teo amin'ny Paoly, teo amin'ny Petera, ary eo amin'ny kristianina? Ny fahavelomana nentin'ny fanahy masina, zany ny lakile. Ny herin'ny fanahy masina, zay niraisitsika tamin'ny alalan'ny batisa, zany ny lakile ho amin'ny fiovam-piainana marina, ka ilay nateraky ny olona, teraky dada sy neny, manjary terak'Andriamanitra, nateraky ny fanahy masina, mandova ny fiainana mandrakizay. Zao anefa, ho iaho hoe ny fanahy masina niraisina tamin'ny alalan'ny batisa, fa tsy zay vita batisa akory dia velon'ny fanahy. Averiko tsara. Tsy zay vita batisa akory dia velon'ny fanahy. Profon'izany reto Galatianiny reto. Tao amin'ny fiangonana voalohany, nandray ny batisa. Ary dia nitondron'ny Paoly hoe adala. Olona vita batisa, fiangonan'Andriamanitra, nefa dia nitondron'ny Paoly hoe ry Galatianina adala. Galatianina 4:7 voalohany.
dia adala toy izany ve ianareo? Galatiana 4:7. Olona vita batisa nandray ny tompo saingy mbola nandeha tamin'ny nofo. Adala toy izany va ianareo? Ka rehefa nanomboka tamin'ny fanahy, hoy Paoly, dia mifarana kosa amin'ny nofo. Raha velo ny fanahy isika, dia aoka andeha araka ny fanahy. Tsy ampy ny hoe efa nandray ny fanahy. Fa mila mandeha mandrakariva araka ny fanahy. Isan-tsegondra, isa-minitra, isan'ora, isan'andro, 365 jours sur 365. Mandehana mandrakariva araka ny fanahy. Zany hoe hevineto. Raha teo velo ny fanahy isika, dia aoka andeha araka ny fanahy foana, fa tsy araka ny nofo. Misy ny lakile ny fiainana kristianina madio atoron'ny Paoly eto. Ary zany fomba zany dia tsotra nefa mahomby. Inona zany fomba zany? Raha tsy te hatanteraka ny asan'ny nofo isika, dia aoka andeha araka ny fanahy. Raha tsy te hanatanteraka ny asan'ny nofo isika, dia mandehana araka ny fanahy mandrakariva. Araka lazainy teto. Raha tsy te hanoty ianao, dia fantaro ary ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Fa aza variana ny banjina ny ota, io ve azo aho, io ve ho ataoko. Rehefa banjininao eo foana io, tratra ao ianao. Tsy nantsoin'Andriamanitra hibanjina ny ota isika, fa andositra, hiady, anohitra. Ary ny fomba atoron'ny Paoly eto dia tsotra. Mandehana araka ny fanahy, fa aza mandeha araka ny nofo. Misy ozia kristianina tsy ataoko tsony io, dia mijanona amin'izay izy. Ataony ihany io nahoana? Tahaka ny Petera, tahaka ny Paoly. Raha tsy mandray ny herin'ny fanahy masina isika, raha tsy miaino sy manaraka ny torolalan'ny fanahy masina isika, raha tsy manana ny herin'ny fanahy masina ao anatintsika isika, miady foana. Ary firifiry ny kristianina tahaka izany. Mahalala ny fahalemena 10 taona teoriana, 20 taona teoriana, 30 taona teoriana, mbola ao ihany. Efa nomen'ny tompo ny fanahy masina. Ka aza miezaka tsy hanoto zany, fa hanota ihany ny hafaranao. Fa mieza mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra ary akatoavy zany. Efa nomen'Andriamanitra antsika ny teniny, zay velona tanatitsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Io fanahy masina io nomeny antsika hanazava ny teny, hampantsiaro ny teny, fa indrindra hanome hery ny teny. Ka rehefa tsy manana ny fanahy masina tsika, tsy haintsika makatoan'io. Na makatò vetivety ihany fa aveo leo, makatò vetivety ihany fa rehefa misedra ny fakapanahy, dia iny fa miabandonina. Mandehana araka ny fanahy, mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany. Mitady izay hafaly an'Andriamanitra mihoatra noho izay hafapon'ny olona zany. Mikendry ny hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny sitrapontsika zany. Ary moa tsy zany ny vavaka nampianarin'ny tompo antsika. Ho tanteraka anie ny sitraponao, ho atao anie ny sitraponao, fa tsy ny ahy. Ary zany ny lazain'ny tompo. Tsy ny sitrapoko no atao, fa tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Mety sendra izany tokoa sika. Misy faniriana ao anaty ao, tsy fantatsika. Apetrao amin'ny tompo. Fa raha avy amin'ny fanahy zany, tanterahany. Ary miteraka fifaliana maharitra aminao. Fa raha tsy avy amin'ny fanahy zany, tsy omeny anao. Ary aza malahelo. Fa misy ny mikiry biby. Misy mikiry biby manohitra ny fanahy. Fantatra ihany fa tsy mety fa mbola ikirizana. Ry havana tsy zany. Tsy ny fanahy no antsoina anaraka atsika. Tsy hoe mandeha anaraka na akory fanahy masina, fa isika no mandeha araka ny fanahy. Araka izany, vao mifomaraina ka hatramin'ny kipin'ny maso amin'ny alina, antanio mandrakariva zay tian'ny tompo ataonao, ary ataovy. Fa raha miady sainao ianao, ho avy koa isosoka ny hevitra hafa.
hitarika anao anatanteraka ny ota. Raha mikatsaka mandrakariva zay anao ny tian'ny tompo ianao, dia tsarovy fa manampy anao izy. Raha mikatsaka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitiavany ianao, dia tsarovy fa tsy manam-potoana anaovana sitrapo hafa. Raha laninao amin'ny fanarana ny fanahy masina, ny dianao sy ny hevitrao, tsisy irika hitoeran'ny asan'ny nofo eo amin'ny fiainanao. Être chrétien, être enfant de Dieu, c'est suivre le Christ. Vous savez, il y a un terme en français qu'on appelle le sens. Donner sens à quelque chose. Et quand quelqu'un se trompe de sens, on dit qu'il est insensé. Il s'agit de suivre le Christ qui est devant nous, mais pas le contraire. Mais combien de chrétiens prient et sont chrétiens et sont dans l'Église, mais pour que le Christ les suive, pour que le Christ accomplisse leurs désirs propres. Et quand le Christ n'exauce pas leurs vœux ou leurs prières, soit ils abandonnent, soit ils deviennent tièdes. Attention. Être enfant de Dieu, ce n'est pas amener le Christ à nous suivre selon nos désirs, mais suivre le Christ selon son plan merveilleux pour chacun de nous. Or, le Christ est dans le ciel. C'est le Saint-Esprit qu'il a promis aux disciples qu'il nous envoie pour marquer sa présence en nous et parmi nous. Sans le Saint-Esprit, le Christ est absent. Sans le Saint-Esprit, Dieu est lointain. C'est le Saint-Esprit qui atteste la présence du Christ et son action effective dans notre vie, dans la vie de l'Église. Vous voulez être chrétien, être enfant de Dieu, disciple de Christ, marchez selon sa parole, cherchez sa volonté, aimez-le comme il vous a aimé. Mais dites-vous bien que tout cela n'est possible sans l'œuvre du Saint-Esprit. Sans l'Esprit Saint, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous diriger, nous éclairer, nous renouveler, nous fortifier. Bref, le Saint-Esprit nous aide à marcher comme des enfants de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors, puisque le Saint-Esprit qui nous fait vivre en tant qu'enfants de Dieu est avec nous, laissons-nous conduire, diriger et inspirer par l'Esprit Saint et non par la raison humaine. Et si c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vraie vie, cherchons toujours à suivre le Saint-Esprit qui nous est donné. Alors, c'est l'apôtre Paul que je fais parler. Ne tuez point l'Esprit Saint par l'œuvre de la chair. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés, marqués d'une façon indélébile, tatoués si vous voulez. N'attristons pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour être des enfants de Dieu véritables, des authentiques enfants de Dieu. Alors, si vous vivez par l'Esprit, marchez selon l'Esprit et dorénavant, vous marchez avec le Seigneur. Amen. Okay, yaram tsangana isika.
ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny fahazavan'ny Tompo, ka ny fanahy masina izay narotsaka aminareo anie, hitaridalana anareo, hiveloma anareo ny mahazanak'Andriamanitra marina. Ka ho matoky hatramin'ny farany, ka ho tsenain'ny ray, avy anareo izay notahiny raiko, natoky tamin'ny kely ianao, ho tendreko mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matoky ilay manomana izany ho anao, matoky azy ary manara azy. Amen. Petraka isika.
Iara-mitsangana isika anonona ny fanakem-ponoana nisy anina. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an'i Jesosy Kristy Tompo iray, zanany lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao rehetra izao. Noho ny antsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pôntio Pilato izy, nijaly izy ary maty ka naleha. Tamin'ny andro fahatelo araka ny voasoratra izy, niakatra ao an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanana ankavanana iray. Avy any aviany indray amin'ny voninahitra, ny tsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia miteny amin'ny vavany tanàna. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambarana apôstôly, ary manerina izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary ny fiainana izay. Amen. Petrika. Izao dia tonga amin'ny fotoana izay anokanantsika ireto katekomenina ireto mpandray ny fanasan'ny Tompo isika. Koa mangataka azy ireo rehefa voatonona ny anarany mba hitsangana ary androso ety anoloana. Rasolon'iray be Arena Nomeny. Ramonjy Arivony Lita. Raromanjato Rina. Rasolon'iray be Maneva. Rasoavanina Justine. Randria Arfeno Malandy Adriana. Rakotony Rainy Miangola. Rakotony Aina Feizoro. Rajona Arvony Adriana. Raromanjato Anja. Presto Stéphanie. Andriamampandry Wendy. Andriamampandry Candice. Ary Alson Kaed Saïda. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana, dia fifaliana ho antsika anio ny andray reto olombonjena anampin'ny Tompo isan'andro isan'ny fiangonana ireto. Vavolombelon'ny fanekeny reto olona reto ny antso sy ny fitiavan'ny Tompo azy isika. Ary miombona amin'ny fanavozana koa ny antsona sy nandraisana antsika tsiraray avy ka nanaovantsika ny fanekena tsara teo mason'ny fiangonana. Aoka ary isika ampiray ny fontsika sy ny fivavahantsika amin'ny fandraisana reto avantsika ireto mba ho isan'ny tenan'i Kristy ka iombona amin'ny fanasana masina amintsika. Efa nampianarina ny fotom-pinoana kristianina araka ny soratra masina izy ireo ary dia manatanteraka ny fanekeny teo amin'ny batisa anio. Iara-mivavaka isika.
ry ray mandrakizay eo misaotranao amin'ny fonay manontolo zay sitrakao mantsy ny nanome toky anay fa nyteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay aron'izay rehetra lavitra na iza antsony fitiavana anatonanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo nino ny fanambaranao zahay. Teo mibatisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay ka nangataka ny ritsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarina ny filazantsaranao izy ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka afaka hifidy ankahalalana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambarany finoany. Tompo, eno ny vavaka rehetra miakatra ao aminao azy ireo ary raisy koa izay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatana izany. Ho azy ary ho anao ray any an-danitra soan'ny fanahy masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira fa 970 970. Hoy ny tompo, izaho ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy andany teniny sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy. Fa na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia azo zany. Fa inona moa so azo ny olona raha mahazo tontolo izao izy kanefa avery ny ainy? Ary inona nomeny ny olona takalo ny ainy? Fa na iza nanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy ho ny tompony raha lahako sy anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovo no anaiky aho anatrehan'ny olona. Eke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovo no andahay eo anatrehan'ny olona. Ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Zao dia mangataka azy amin'ny rahalahy izay mpiaradia miara-miasa amin'ny tenanay amin'ny fitaizana ireto zanantsika ireto mba handroso aty. Rakoton'ny raina Toky sy Ravelson Liva. Zao ary dia mangataka anareo zay mba hamaly ny fanekena. Ilainy fiangonana amin'izay rehetra teo anisany. Voalohany, ianareo va mino an'Andriamanitra paharentsika sady raintsika any an-danitra, zay tiantsika ka nanome an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana, zay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena antsika. Mino an'i Jesosy Kristy zanany zay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azy ho tompo sy mpamonjy va ianareo. Moa ianareo va manaiky ho an'ny tenanareo ny faneken'ny batisa, zay andraisanareo ny fanomezan'ny fanahy masina
mba hizoranareo amin'ny lalan'ny fiaina kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy hakatony sitrapony ary atsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana ny baiboly ary ny famonjena ny fanompom-pivavahana sy ny fanasana masina zany no adidy sady tompontsoany mino izao ary dia mangataka anareo izay anonona ny vavaka izay efa nampanomanina efa nomaninareo. Seigneur, aokary androso amin'ny fanambaranam-pahabe maso ny finoanareo sy ny fanekenanareo ny tompo atrehny izao vavolombelona izao ianareo. Eto anatry. Alson Kaed Saïda. Ésaïe 43, 1. Maintenant, voici que dit l'Éternel, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a façonné. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Noho izany fanekena nataonao teo zany Saïda Alson dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no tsofanay rano sy andraisanay ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasanay ianao andray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitso izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa momba anao ny tompo. Andriamampandry Candice. Psaume 118, verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Noho izany fanekena nataonao teo zany Andriamampandry Candice dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny tenan'ny Kristy ka hanasanay ianao andray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitso izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa momba anao ny tompo. Andriamampandry Wendy. De Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Noho izany fanekena nataonao teo zany Andriamampandry Wendy dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy ka hanasanay ianao andray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay ary Andriamanitra raitso izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen.
mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa mombanao ny tompo. Raro manjato anja. Psaume 37, verset 5. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui, c'est lui qui agira. Noho izany fanekena nataonao teo zany, raro manjato anja, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ny tsofanay rano sy andraisanay ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Ka hanasany ianao handray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra raitsy to, izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa momba anao ny tompo. Raro manjato rina. Raro manjato anja. Presto Stéphanie. Raro manjato anja. Presto Stéphanie. Presto Stéphanie. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 18. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany, Presto Stéphanie, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Ka hanasanay ianao handray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra raitsy to, izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany mahagaga, no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja fa momba anao ny tompo. Adriana Rajonarvony. Lamentation, chapitre 3, versets 57 et 58. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché, tu as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Noho izany fanekena nataonao teo zany, Adriana Rajonarvony, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Ka hanasana ianao handray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra raitsy to, izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja momba anao ny tompo. Rakotony aina fehizoro. Galatiana toko faharoa andimy faharoapolo. Voaomby miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny azo fijalianao, ary tsy izao itsony no velona, fa Kristy no velona atao anatoko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo, dia ivelomako amin'ny finoana amin'ny Zanak'Andriamanitra, izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany, rakotony aina fehizoro, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, nitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Ka hanasanay ianao handray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra raitsy to, izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanja momba anao ny tompo. Rakotony rainy miangola. Première lettre de Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany, rakotony rainy miangola, dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, nitsofanay rano sy andraisanay ianao ho isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Ka hanasanay ianao handray ny fanasan'ny tompo miaraka aminay.
ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizinao amin'ny fahazavany magaga. Izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Randria ary feno malandy Adriana. Ésaïe chapitre 43 verset 2. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany, randria ary feno malandy Adriana, dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga, izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Rasoavanina Justine. 1 Corinthiens 15:10. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no toy izao ihany. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Rasoavanina Justine, dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizinao amin'ny fahazavany magaga, izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Rasolony raibe Maneva. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Oui, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Rasolony raibe Maneva, dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga, izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Tsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Raro manjato Rina. Psaume 121:7. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Noho izany fanekena nataonao teo zany Raro manjato Rina, dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ao amin'ny fahazavany magaga, izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Ramonjy Arvony Lita. Proverbe 16, verset 9. L'homme élabore des plans. Zany Ramonjy Arvony Lita, dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy, ka hanasanay ianao handray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga, izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Rasolony raibe Arena Nomeny. Romains 8, 28, 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance ressemblent à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo zany Rasolony raibe Arena Nomeny, dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina nitsofanay rano sy andraisanay ianao isan'ny momba ny tenan'i Kristy,
ka nasana ianao andray ny fanasany tompo miaraka aminay. Ary Andriamanitra ray tsy toy izay niantso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga, izy no atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Amen. Mitsangana ary mahereza sy mahatanjah momba anao ny tompo. Aoka hiara-mitsangana isika rehetra hivavaka. Ry Tompo Andriamanitra eo misaotra anao zay no ity ora nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo an-tananao raha eo reto mpanomponao reto, zay vavina namafy ampahibe maso ny fanekeny taminao. Ianao Tompo ny antso azy, ko namaly zany antsonao zany izy. Taio ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao, ka omeo azy ireo ny hery aharetany amin'izany noho ny fanahinao masina zay efa nomenao. Ianao ihanao ka anomana azy ireo anatina latabatra masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ka ataovy marina ny fibebahany, ataovy matanjaka ny finoany, ataovy tsy azozongozonina ny fanantenany, ary ataovy mahery ny fitiavany. Aoka ifikitra mafy amin'ny marina zay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany, ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny teniny sy ny asany. Dia mivavaka aminao zay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay zay nampanantenainao an'ny zanakao. Eno zay ray ny famindram-po, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay, no entinay mivavaka aminao. Amen. Ry mpandray fanasan'ny Tompo vaovao, mahereza amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany, dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo, momba anareo izy, ary aza alana amin'ny tanany ny tananareo. Amen. Zao dia mitodika, mipetraka isika tompoko azafady. Dia mitodika any amin'ny dia mitodika any amin'ny fiangonana nareo zao manao ny anjara hiranareo.
Je suis prêt, je ne peux plus attendre. Bonjour. Bonjour. C'est un grand jour pour nous. C'est un jour qui est marqué par l'engagement et c'est un nouveau départ pour nous tous. Aujourd'hui, nous devenons membres responsables de l'Église. Nous nous engageons à participer à la vie de l'Église. Aujourd'hui, nous nous engageons aussi envers Dieu. Nous nous engageons à marcher dans ses pas, à en apprendre tous les jours un peu plus sur lui, de se rapprocher de lui. Cet engagement est pour nous une réponse à l'appel de Dieu. Et c'est au nom de la promotion Entre que nous souhaitons d'abord remercier le pasteur de nous avoir accompagnés tout au long de cet enseignement. Nous remercions aussi Livetuk d'avoir supplié le pasteur et nous avoir partagé de précieux témoignages. Nous remercions aussi l'Église de s'être adaptée à la situation compliquée, le contexte actuel, et d'avoir trouvé des solutions pour pouvoir tenir cette cérémonie, ce culte. Et bien sûr, nous remercions Dieu, sans qui tout cela ne serait pas possible, qui nous a permis de pouvoir exprimer notre engagement devant nos proches qui sont présents ici, mais aussi qui ne peuvent pas être présents, mais par YouTube qui peuvent nous voir. Et je ne vais pas m'éterniser sur les remerciements. La promotion Entre a voulu faire un don pour le projet Chan. Ainsi qu'un cadeau pour le pasteur. Et voilà. C'est un grand jour, n'est-ce pas, pour vous aujourd'hui. Donc, au nom de l'Église que nous représentons ici, on vous félicite pour votre engagement vers le Seigneur. Vous avez témoigné de votre engagement tout à l'heure en disant vous allez soutenir les œuvres de l'Église. Vous avez même offert un don pour le projet pour bâtir une Église. Ça fait chaud au cœur. On loue le Seigneur d'avoir des jeunes engagés en lui. C'est ça le plus important. Et donc félicitations. C'est au nom de l'Église que je réitère nos sincères félicitations pour votre engagement. Et la parole de Dieu que nous vous partageons en ce grand jour de votre vie, c'est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, que vous devez sûrement bien connaître, mais je pense que elle va être vraiment adaptée à ce grand moment, au nom de Jésus. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et que ces paroles de réconfort s'accomplissent en vous à partir de maintenant. Votre chemin de chrétien engagé
est un chemin très long, mais un chemin aussi plein d'espoir, plein d'espérance en Jésus-Christ. Et nous prions pour vous, pour tous les jours de votre vie, pour que vous soyez vainqueurs dans toutes les épreuves que vous allez rencontrer. Et que la gloire du Seigneur se manifeste en vous, en chacun de vous, dans votre famille respective, pour que ce Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui soit toujours là, et on sait qu'il sera toujours là jusqu'à la fin de nos jours. Et on peut applaudir pour rendre gloire au Seigneur d'avoir des nouveaux engagés. Juste un petit mot, mais avec un cœur reconnaissant. Merci pour cette année que nous avons passée ensemble. Malheureusement, on n'a pas pu toujours se voir, c'était en distanciel, mais vous étiez toujours fidèles. Merci pour cette fidélité, merci pour cette assiduité, et merci aussi pour le petit cadeau. Vous allez continuer maintenant sans nous, je parle de nous en tant qu'encadreurs, mais le Christ continuera le chemin avec vous. Bonne route et que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Tonga amin'ny fotoanan'ny fanasan'ny tompo isika izao ry havana, satria moa reto katekomenina ireto voalohany izao dia izy no omena voalohany ny mofo sy ny kapoaka, fa miara-mihinana sy misotro amin'ny kapoaka ihany isika rehetra rehefa avy eo. Manao ny hira fa 120 isika ny andinin'ny voalohany dia mangataka ny diakonina mba hiakatra ety. 120 ny andinin'ny voalohany. Ho aminareo ani ny fiadanana aoka hiara-mitsangana isika. Izarotsy zany fiadanana zany eo amin'ny akaikitsika, hitodika eo amin'ny akavia teny amin'ny hoe ho aminao ny fiadanana, ary amin'ny akavanana koa hiteny amin'ny hoe ho aminao ny fiadanana. Nous partageons la paix. Asandrato-ny fonareo ho eo aminy tompo. Aoka ody raintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety tsy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, zay tianay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalany koa nideran'ny anjely ny fiandriananao, nitsaon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tavitra, ary iarahany fiangonana ny an-danitra sy ty an-tany, nidera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny tompo, dia miara-manatitra ny feonay aminy,
ka mifanajana lehibe ny deranay hoe eno ry havana miteny zay voarakitra mitantara ny fanasan'ny tompo voalohany izay nasainy ankalazaintsika mandrak'izao ary mandra-piveriny fa Jesosy Kristy tompo tamin'iny alina iny zay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra dia novakiny ka hoy izy raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo izao no atao fahatsiarovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotro amin'ny tena nareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka ka na ovinana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy koa dia misaorany ray izay nampamendrika atsika anana anjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava petraka isika ry havana araka izany teny fanorenana zany ry havana dia aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty nisolo antsika nitsangana ho fanamarinana antsika dia fanatom-pihavanana izay natolotra Andriamanitra antsika noho ny fahasoavany ko aoka hiara-misaotra sy hivavaka isika misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota manitra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay raha eo ndreto izay manao tao anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka dia miandro sy mitalao ny fiverenany izahay ankehitriny raha eo aidiny ny fanahy masina mba hameny ny fonay ka andraisany toko ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo zahay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay ary aoka izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao amen hira fa 7:1 ny andinin'ny voalohany sy fahatelo 7:1
nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra atsika isika. Ho izany no ahafahantsika manonona ilay vavaka nampianarin'i Kristy hoe rainay ô zay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay n'izay anasa azo ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza nitondranay ho amin'ny fakapanao, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Aoka ara-mitsangana ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, andefa efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Mahazo mipetraka ny tsy mparay fanasan'ny tompo. Manao ny hira fa 7:500 isika. Dia zaraina ny mofo sy ny divay, ka izaho sy ny filoha aloha no izara ny mofo sy ny divay amin'reto katekomenina vaovao reto, izay mpandray ny fanasan'ny tompo vaovao azafady. Avy eo dia zaraina amintsika indray ny mofo sy ny divay. Rehefa nandray ny mofo sy ny divay tsika dia mipetraka mba ho hita izay mbola tsy nahazo. Toizantsika amin'ny 7:50 sy 900. 7:50 sy 900.
mitsangana ny mpandray mifanasan'ny tompo. O Jesosy Kristy, raisoano tiany tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo, sotronareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao fahatserovanahy, na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy tompontsika izay vao tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay naravotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy eny no ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo any ny fiadanana. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Tompo Andriamanitray fa sitrakao nanome anay ny zavatsoa indrindra, dia ny tenany zanakao sy ny rano sy sarobidy, izay mamelona anay, manafaka anay, ary mampahery anay mandrakariva mba hizoranay amin'ny lalan'ny fiainana. Ankehitriny rehefa nampaherezinao izay dia tianay kosa nitondra eo aminao ireo namanay, ao ireo namoiavana, ampionony amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty, ampaherezo ary ataovy mahay mibanjina anao ilay efa maty nefa nandresin'ny fahafatesana. Mivavaka aminao izay ho an'ireo marary, na ireo any amin'ny hopitaly na ireo any an-tokantrano, vangio aza vela irery, ary ianao nitahy ny fitsaboana hanome ny fanasitranana feno. Mivavaka aminao izay ho an'ireo sahirana, amin'ny fianarana, amin'ny asa, amin'ny fiainana. Jereo amin'ny indrafonao, ary satria efa nitonona mpamonjy anay ianao, dia mety zanafaka azy ireny sy hitondra ny fiadananao ho an'ny tsirairay. Mivavaka aminao izay ho an'ny firenena rehetra manerana ny tany, mba hanjaka ny fiadananao Tompo, ary indrindra manoloana izao valanaretina izao, mangataka aminao izay hiasa, mba hanafaingana ny ahazahoana mandresy izany, ka hiverena ny fiainanay amin'ny laoniny indray. Mivavaka aminao izay ho an'ny Frantsa, izay mandray anay ankehitriny, ampiteo reto ny fiadananao, hiadananay araka ny teninao. Mivavaka aminao izay ho an'ny Madagasikara tany razanay, mba ho tahinao sy ambininao ny ezaka tsara rehetra ho amin'ny fandriam-pahalemana, ho amin'ny fandalana ny rariny sy ny hitsiny, ho amin'ny fiadanany ny vahoaka, ary manoloana izao valana retina izao sy ny hanohanana koa sy ny haintany izay miseho, dia mangataka aminao izay Tompo, meo ny malagasy ny irahina, meo ray manana sy manam-pahefana ary manan-katao, ny haitsinjo ny tsy manana sy ireo izay mahantra. Mivavaka aminao izay ho an'ny fiangonana sy ny asany. Mivavaka aminao izay ho an'ny FPMA Toulouse, indrindra ny ezaka ho amin'ny trano fiangonana. Ampiraiso izay, ampiraiso fo ary ampiraiso hery, ahatonga anay ho fiasana matoky eo anatrehanao, ka ahatonga ny fanompoana, tanterahan'ny fiangonana izotra tsara no ny fisiany izany trano zany izay angatahanay aminao, ny hanafainganana ny hananana azy. Izay tsy voatononay amin'izany vavaka izany, fantatrao fa tokony ho anisam-batan'olona, tokony ho an'ny isam-pianakaviana, dia ankinonay amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy, ilay tianay ary fantatray fa mitsinjo anay isan'andro. Dia derainay ny anaranao, ray zanaka ary fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Dia mahazo mipetraka isika. Mariana moa zany fa ny kapoaka dia angonina rehefa mirava isika, misy hanangonana azy ery amin'ny lalatsara ery. Dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaham-piangonana isika, mangataka ny tompona anjara amin'izany mba handroso.
revana malalo amin'ny tompo dia ampifaliana no iarabanantsika nahatratra ny pentekosta raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Fetin'ny fanahy masina ny pentekosta araka ny fahafantarantsika azy, ary izany no mahatonga antsika voalanina androany manome voninahitra an'Andriamanitra ary miara-mankalaza amin'ny fanahy masina ny fahalebiazan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Koa ny mpitandrina sy ny komity eto amin'ny Matolozy dia faly miarahaba anareo rehetra, ianareo izay tonga eto amin'ny temple du Saint anio, fa ianareo marobe koa izay manaraka izao fanompom-pivavahana izao amin'ny alalan'ny YouTube. Ka dia mirary ny soa rehetra ho anareo izahay tompoko, ka ny fanahy masina izay efa noraisintsika, noraisinareo androany anie no mbola ampahery sy ampitombo anareo hatrany amin'ny fiainana andavanandro izay lalovanareo. Ary ny tenin'Andriamanitra izay ampahirezana antsika sy ho zaraina amintsika amin'izao andro izao dia ny teny tsongaina ao amin'ny Romanina 5:17 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Andriamanitra ny fanantenana no ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ho tanteraka amintsika ane izany teny mamy izany. Ary eto koa dia mbola mamerina ny fialatsiny indrindra ho an'ireo izay tsy afaka nanatrika izao fanompom-pivavahana izao na dia naniry indrindra izay anareo, satria androany dia noho ny fandaminana noraisin'ny fitondram-piangonana dia nomena lanjany manokana ireo vahiny ny mpianatra katekomena izay notokanana anio. Ka izay no nahatonga antsika maro eto amin'ny Matolozy mety tsy afaka ny soratra anarana, fa vao nisokatra ny fisoratana anarana dia 10 minitra taoriana izay dia tapitra ny kôta izay tsy maintsy arahana. Ka miala tsiny indrindra tompoko, mino izahay fa mahay mamela heloko nareo ary be fandeferana sy be fitiavana, fa izahay dia mpanompo tsy mahasoa, fa izay tokony nataonay no efa nataonay. Fa raha misy zavatra mety nampalaelo anareo dia aza misarasara miantso ny tenanay, afaka mifanazava milamina isika satria tsapanay fa betsaka ny mety malahelo noho ny tsy fahafahana tonga ny angona. Nefa isika dia olona feno fitiavana, olona feno fandeferana, feno fanetretena, manao ny namany mihoatra noho ny hafa araka ny baiko ny Tompo, ka izany no mahafaly antsika. Ka dia misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mijoro ny fiangonana Matolozy. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka manatanteraka izao fanompom-pivavahana fankalazana ny Pentekosta izao, na dia teo aza ny valanaretina, dia misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nitoriana foana ny tenin'Andriamanitra, ary izany no mahafaly, ary izany no tokony ideratsika ny Tompo fa mandresy ny miaraka aminy. Momba ny fandaminana ry havana dia mbola efa misokatra tsikelikely ny fandaminan'ny gouvernement amin'ny fomba atongavana atao am-piangonana. Ny amin'ity volana jiony ity aloha no azo lazaina amintsika dia mbola misy ihany ny fisoratana anarana. Aorianan'ny 9 jiona dia efa misy fepetra maivamaivana koa zany ho ampiarina, ka mety afaka mitombo kely ny isatsika noho ny amin'izao fotoana izao. Ary inona fa amin'ny fotoana izay fandaharan'Andriamanitra azy dia iveriny amin'ny laonina amin'izay ny fandehanana aty am-piangonana fa tsy isy intsony ny fisoratana anarana. Ka dia misaotra anareo mbola manana faharetana ao anatin'izany, fa izay maharitra hatramin'ny farany tokoa no vonjaina, ary dia mifalia mandraka hariva mivavaka aza mitsahatra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia faly miariabantsika ihany koa ry havana ny mpitandrina sy ny komitiny FP Matolozy amin'izao alahady ny Pentekosta izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao ny vaovao antsika avy amin'ny faritany. Nahazo taratasy fisaorana antsika avy amin'ny mpitandrina Charles Rakotondramana mivady tamin'ny teny fampahirezana sy fampiononana nentiny tsika taminy noho ny namozany ny reniny. Ary toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo filazana manjo. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana sa fanenjehana?
Docteur Manitra René sy Lili Randriamananjara dia mampandrianareo fiangonana fanody mandry tany Madagasikara tamin'ny 1 volana Mena izandriny razanaky ny aina Bako. Taratasy fisaorana. Misaoran Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakana, misaoran Jehova ry fanaiko. Ny fianakaviana Rakoto Arivony Alphonse Asiary, ny fianakaviana Rajery Lalas Clémence, ny fianakaviana Rajery Bruno, dia maneho fisaorana sy fangasitrahana feno any mpitandrina sy ny komitarin'ny fiangonana FPMA Toulouse tamin'ny trotroanareo ambavaka anay sy tamin'ny teny fampahirezana sy fampiononana nataonareo ary ny fempihavanana nentinareo no namozanay ireo raitam-po taminay. Andriamanitry ny fiadanana ny amaly fitianareo tsirairay avy misaotra indrindra tompoko. Famangina Manjo. Ny famangina ny fianakaviana Mama Perla sy ny fianakaviana Oly sy Patrika izay namony rainy dia ho tanteraina amin'ny alahady 9 ny volana Jiona. Ny famangina ny fianakaviana Rakotoniana Rapanarivo Andy sy Miarzo izay namony rainy dia ho tanteraina ny alahady 13 Jiona. Rakim-pisaorana voalohany misy nanolotra rakim-pisaorana 100 € ka 50 € an'ny mpitandrina ary 50 € an'ny sampana fifoazana. Rakim-pisaorana faharoa. Misaoran Jehova ry fanaiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehova ry fanaiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Olona tsy mitonona anarana manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina mivady 100 € mangataka ny hira 270 ny anjiny voalohany. Vaovao avy amin'ny sampana Tily. Anatanteraka sorti ny Tily ka manentana ny seho tonga mandrisika ny ray aman-dreny anlefa ny zanantsika ihany koa. Samy mitondra fanamiana ambony fotsy, pataloha jeans manga ny ambany ary folara. Baiboly sy kahie skoto ary stylo, sakafo atoandro, maska, fanajana sy fepetra rehetra miona eny ivelany. Io ny fotoana voalohany iaonana hatramin'izay ela izay ka tongava maro. Ny toerana sy ny fotoana dia amin'ny 5 Jiona manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 10 hariva ao amin'ny Parc de la Maurine 31200 eto Toulouse. Misaotra ny sy anareo ray aman-dreny amin'ny fanohanana omba n'Andriamanitra hatrany eny isika tsirairay avy Tananavy Mony mpiandrekitra ny Tily Capitole. Vaovao avy amin'ny sampana Tanora Kristiana. Par la grâce de Dieu, la STK Toulouse célèbre ses 25 ans. Pour démarrer, nous avons le plaisir de vous convier à notre événement d'ouverture. Ce sera l'occasion pour les membres, anciens membres STK et paroissiens de l'Église de nous retrouver pour vivre et partager autour du thème de l'unité en Christ. Le lien de connexion Zoom sera transmis sur les réseaux FPMA Toulouse et STK Toulouse. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 mai à 19 h pour vivre une soirée de partage pleine de surprises et d'édification pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Ny vondrona saserasera dia mampandrefa ny fandarana voatsinampi ny radio antsony filazantsara izay miompana amin'ny Pentecosta dia efa azo enona ao amin'ny tranokala sy ny site FPMA Toulouse. Vaovao mikasika ny vokatra Pentecosta 2024 anino anatanterantsika ny fanateram-bokatra faharoa amin'ity taona ity toy ny fanaontsika rehefa Pentecosta. Ny valopy izay nozalaina tamintsika dia ao arotsaka ao anatin'ny arona fotsy mandritry ny fanatazana ny rakitra izay atao anatin'ny kitapo mena. Ho an'ireo izay tsy eto am-piangonana dia afaka manatanteraka izany amin'ny carte bleue amin'ny alalan'ny Eloasso rubrique vokatra na amin'ny alalan'ny chèque amin'ny anaran'ny FPMA Toulouse. Toy izany koa ny rakitra sy adidy izay anentanana antsika hatrany. Ho an'ireo izay tsy afaka tonga atao am-piangonana anohy ny fandritsahana izany amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire. Toy ny mahazatra mba ho mariky ny fanoratenantsika ho an'ny tompo sy ho fanohanana ny asa-piangonana. Tsarovy, fanomanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Misy ny étude biblique amin'ny talata ho avy izao 10 Mai amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Dia toy izao ny tiarintsika manaraka. Ny fanompoavavana amin'ny alahady 7 Mai dia amin'ny 10 sasany any amin'ny Vieux Temple. Ny alahady 9 Jiona kosa dia miverina eto amin'ny Temple du Salin isika amin'ny 3 sasany tolakandro. Araka ny tenenina tamintsika teo zany dia mbola mitohy ny fisoratana anarany lohatra eto amin'ny fanatrehana ny fanompoavavahana.
Saotra antsika naharitra ny aino hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Fanamariana ho antsika izay nangataka hira, nanao rakim-pisaorana ary mangataka hira, rehefa ny alahady ny voaray ny fangatantsika, dia ny alahady manaraka no tanterahana ny hira. Ka ny hira faharoa amby 70 teo zany dia ampidirina ao anatin'ny fandaharam-potoana amin'ny herin'ny androany. Fanao antsika ny miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na voatonga onona eto amin'ny tanàna ary zao vao miaraka aminay eto amin'ny FP Matolozy. Ka dia mangataka antsika na avia isika na avia iza hitsangana mba ho arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofindrano amin'ny anaran'ny Tompo. Dia faly zay miarahaba sy mandray anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Tolozy. Marina fa tranon'Andriamanitra ty ary misokatra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra, nefa te nifidy niaraka aminay ianareo androany, ka ny feonareo niaraka tamin'ny feonay, ny fonareo niombona tamin'ny fonay, ary ny fanahinareo niara-ny sandratra tamin'ny fanahinay, fampaherezana lehibe ho anay. Ka dia makasitraka tompoko, misaotra indrindra noho ny tsy salasalanareo niaraka taminay teto. Ary dia mitsodranonareo zay. Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantana anareo, nitondra anareo tonga soa eto, izy ny atanteraka soa ny antony nahatongavanareo, ary izy mbola hitahy anambona anareo na aiza alehanareo. Izy mbola androtsaka ny fahasoavany mandrakariva aminareo. Ary tsarovy fa na oviana anareo ny monina na mandalo eto amin'ny tanàna ny Tolozy, misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Tolozy. Dia misaotra indrindra tompoko mankasitraka ary dia mirary soa indrindra. Afaka mipetraka ianareo. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika izao ry havana, araka ny nambara tamintsika dia fanateram-bokatra androany. Noho izany ny arona fotsifotsy dia ametrahantsika ireo valopy, anehoantsika ny fakasitrantsika manokana ny Tompo, indrindra amin'izao andro Pentekosta izao. Ary ny rakitra fanao kosa izay araka ny lazaina tamintsika fa nitambatra iray ny rakitra izao, na ny rakitra voalohany sy faharoa fanaontsika, na ny rakitra fandraisana, nitambatra iray dia atao anatin'ny arona menamena izany. Dia ataontsika ny hira izay fa voatondro tsarovy fa izay manome fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Hira 780 489. Tena sambatra sy mahetia, kay masinama di fisainana, fa miara-dala na mifankatia, amin'Andriamany trafiainana, masina
mifarana izao fotoana izao ry havana misaotra an'Andriamanitra isika afaka nanatanteraka ny fankalazana sy ny fandrokanana ireo mpandray mifanasan'ny tompo vaovao. Zao ny fandaminana satria tsy afaka mifandray tanana isika no ny fiarovana ny fahasalamana dia ijoro ery izy 14 menada izy ireo nivoaka mialoha mandritry ny hira fanampy ny fa 4:30 ary rehefa vita ny hira fa 4:30 dia mandalo eo anoloana isika amin'ny alalan'ny tsikitsikitsika amin'ny alalan'ny tompo masitsika mirary sosy miarahaba azy ireo fa izy dia ijoro ery andala tsara ery izany. Ka dia mitsangana isika mandre ny afatra sy ny tsodrano aorinan'ny afatra sy ny tsodrano ny 7 amin'ny fanampy ny 4:30 ao anatin'izany mivoaka ireo mpandray mifanasan'ny tompo vaovao. Tsangana isika. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona amin'ny faminaniana, ary fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara. O aminareo any eny Tompo, anandratra ny tavany aminareo aneny Tompo ka anome anareo fiadanana. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Dia manao ny hira voatondro isika mivoaka mialoha isika katekomena.